faly miarabantsika indray ao anatin'izao fandalinana ny ten'Andriamanitra izao zay rahantsika. Mbola mitohy hatrany ny fijerentsika manokana ny amin'ilay hoe Andriamanitra izay mampiasa ny talentany, ny fahaiza-manao rehetra amin'ny endrika kanto izay tokony ho hitantsika, na dia atao aza hoe nisy ny favoazan'ny taranak'olombelona dia antsoina isika ahita fa amin'ny fomba kanto no tian'Andriamanitra ho hitantsika mba tsy hahavery tanteraka ny vina izay tian'Andriamanitra hitondrana ny taranak'olombelona. Ny lohahevitra izay irosontsika zany zao dia amin'ny maha hoe Andriamanitra mpanabe. Marimarina kokoa ny tiany ambara amin'izy io dia ilay hoe manao izay ahatrarantsika ny lenta araky ny vina izay tiany hitondrana antsika. Koa aloha ny irosontsika landalina kokoa mahakasika an'izay dia manasa anao ary fa hisy vavaka izay ho tononona. Vavaka isika. Rahainay tsara indrindra zay ny an-danitro, rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay satria mbola omenao hatrany tompo-pahavelomana izay heverina fa tombontsoa anay ihany koa ny amin'ny fafana mandray amin'ny kalalana ny teninao. Atana mandrakariva ny fanamasina aloha lalina ny amponay tsirairay avy, koa hanana fo izay vonina hatrany izahay ny amin'ny teninao. Tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia ovakitsika sahady ny ao amin'ny oabolana toko 7 ka ny 10 zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa ny fatahorana ny Jehova no fiandoham-pahendrena. Raha ny tena marina dia manovy fahaizana sy fahalalana ny olombelona, ary amin'ny ankapobeny dia amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny natiora izany fanadiadiana ny amin'ny voary n'Andriamanitra izany. Io ilay antsontsika hoe ara-tsiansa, izany hoe rehefa jerena zany ny soratra masina sy ny fanadiadiana ara-tsiansa dia tsy tokony hifanohitra, satria alalana nomen'Andriamanitra io, fahefana izay azon'Andriamanitra nosokafana manoloana ny maha-olombelona io, ary matoa azony olombelona atao ny miditra manadiady ny amin'ny ara-tsiansa zany, mijery izay tokony ho fantatra mahakasika ny natiora, dia fahefana izay nosokafan'Andriamanitra izany. Isaoran'Andriamanitra fa tsy mitazominy ho azy irery ny fankasitrahana ny voarin'Andriamanitra zany ny amin'ny natiora izay noforoniny. Isaorana ihany koa izy satria raha misy voary anankiray zany afaka manana fahefana miditra mandanjalanja sy amin'ny alalan'ny fandanjalanjana moa zany ny fikarohana izay atao mahakasika izany natiora izany, dia ny olombelona no anisany manana izany tombontsoa izany. Tokony hahita ny rindran-damina rehetra izay napetrak'Andriamanitra ny maha-olombelona antsika, ary marina zany satria rehefa mijery amin'ny alalan'ny hita maso aloha, rehefa avy eo dia miditra lalina kokoa amin'ny alalan'ireo fitaovana izay avelan'Andriamanitra ahafahana mahita izay tsy takatry ny sain'ny olombelona, mety mbola tsy hitany maso kanefa mba azon'Andriamanitra atao, dia mahatsapa fifaliana isika satria nahoana mahita ny raha atao hoe ny eo amin'ny hita maso aloha dia mahita ireo voninkazo ohatra isika, dia ohatra akaiky eny manodidina antsika no jerena ireo karazana voankazo izay raha ny voninkazo ihany koa ohatra no resana dia mahita loko isan-karazany isika. Averimberina mandrakariva zany fa
matoko isika mahita izany karazana fahasamihafana hita eo amin'ny voarin'Andriamanitra izany, dia misy zavatra efa napetraka Andriamanitra zany ao amintsika natao ahita sy anavaka izany. Tsy vaovao amin'ny maha olombelona ny fahaiza manavaka, ary tombontsoa manokana mampiavaka azy manoloana ny voary hafa, satria io fahaiza manavaka io no ahafahany mahafantatra hoe toy izao ity manatrika eto ity, ary za kosa de toy izao. Raha mifalena zany zao ny ataontsika hoe ny hazo sy ny olombelona, de ny olombelona zany afaka mahafantatra tsara hoe hazo ty eto anoloko ty, ary za kosa dia olombelona. Eny fa na ny biby ara zay everitsika fa indraindray to misaina tokoa, dia voafetra ihany satria mandeha araky ny resaka instinct moa no fiantsoana azy, mety misy kody ihany zay mazava be, fa tsy hitovy amin'ny fahatsapatsika maha olombelona atsika zany. Koa isaorantsika Andriamanitra ny am'izany, natao ahay ankasitraka zany isika ny fomba kanto izay namoronan'Andriamanitra ity tontolo ity, ary nametrahany atsika ho eo. Alaivo tsara an-tsaina fotsiny anie hoe raha mijery ny Genesis toko 1 sika, miresaka ny amin'io famoronana io, dia tsy tany am-boalohany no nanaovan'Andriamanitra ny olombelona, fa efa vitany avokoa ireo karazana zavatra ilaina rehetra, mandeha araky ny fandaharana, araky ny eritreretany azy, araky ny vinan'Andriamanitra. Raha ao amin'ny Genesis no ambara, de misy an'ilay teny manao hoe samy araky ny karazany avy. Fa mba nanaitranao ve izy io? Fa raha vorona ny resahana, dia tsy vitany hoe misy karazam-borona fotsiny, fa ny karazany anankiray aza de efa misy maromaro. Raha ilaza tsika hoe goaika, raha ilaza tsika hoe hitsikitsika, raha ilaza tsika hoe sinsisa, zay hitatsika ireo voro manidina eny amin'ny abakabaka eny. Toy izany ihany koa ny anaty rano, ary ny hitatsika maso sy miaina amintsika andavanandro eto amin'ity tany izay andalovantsika ity. Voambara manokana rehefa nojerena zany fa miverina impito io teny hoe samy araky ny karazany avy io ao amin'ny Genesis. Ny amin'ny Deutéronomie moa izy de miverina inefatra. Fa ny tanjona de zao, tian'Andriamanitra mihitsy tsy hidy ny fomba ahitantsika ny asan'Andriamanitra. Tariny zany isika, ary antsoina, asaina ampitiavana, mba hatakatra fa tokony ahita fifaliana isika, tokony ahita fiadanam-po eo amin'ny fahitana fa tsy zavatra tokana. Raha ataontsika hoe fomba fijery ndray mitselatra fotsiny, de tsy tokony ho ahita zavatra fotsy sy mainty fotsiny sika, fa araky ny loko isan-karazany. Efa tsara an-tsaina anie hoe mijery ianao zany eo amin'ny tokotany anankiray misy zaridaina, de tsy mahita afa-tsy fotsy sy mainty ianao ny amin'ny zavatra rehetra eo. Azo antoka fa mihidy ny maha olombelona atsika. Efa simba ny fahotana ny taranak'olombelona, kanefa isaorantsika Andriamanitra fa raha mijery isika de mbola afaka mahita ireo loko maro isan-karazany. Raiso tombotsoa zany, raiso ho fakasitrahana an'Andriamanitra ilay mampiasa ny talentany amin'ny fomba kanto izany. Ary antsona aza isika mba ikolokolo an'ity ambara hoe fahafana manavaka ity, fahaiza manavaka ity, satria zao
azo lazaina hoe tian'Andriamanitra hiverina amin'ny laoniny indray ilay endrik'Andriamanitra izay simba noho ny fidirany fahotana teto amin'ity tany ity. Azo lazaina hoe tian'Andriamanitra hiverina indray. Rehefa milaza manko tsika hoe simba ny endrik'Andriamanitra dia indraindray ao amin'ilay toetra, ilay toetra izay napetrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany nanaovan'Andriamanitra ny olombelona zany, fa tsy toetra ihany io, fa ireo fahaiza-manao rehetra, ny fahafamanao rehetra, ary ao anatin'izany ny fahaiza-manavaka, ny fahaiza-mankasitraka, ny fahaizana mijery ny lafitsaran-javatra indrindra eo amin'ny asan'Andriamanitra. Eto amin'ity tany andalovantsika ity, ambara mihitsy moa izy ity hoe tany fandalovana, dia mahita isika fa misy tokoa ny mazava sy ny maizina, ny andro sy ny alina, Andriamanitra sy ny fahavalon'Andriamanitra, ny voarin'Andriamanitra sy ny fitaka ataon'ny fahavalo mba tsy hahafahantsika mahita ny hatsarany voarin'Andriamanitra. Na koa mety hoe tokony ho hitantsika ny lafitsaran-javatra anankiray izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny asany, kanefa dia tratra n'ilay antsoina hoe influence négative, zany hoe ery miasa mangina ratsy ataon'ny fahavalo hanika mihidy ny fomba fijeritsika sy ny fomba fankasitrantsika ny asan'Andriamanitra. Tokony ho kolokoloana izy io, tokony ho kolokoloana io fomba fijery izay efa napetrak'Andriamanitra io. Misy fanamarina manokana tiantsika atao ao anatin'izay rehetra izay, dia ny 2:4 ao amin'ny Genesis toko voalohany, rehefa miresaka izy ny amin'ny hoe fahazavana eny amin'ny abakabaky ny lanitra izay ampisaraka ny andro sy ny alina, ho famantarana ny fotoana, ho famantarana sy ho fotoana ary andro sy taona. Dia tsy inona izany fa mahakasika ny namoronan'Andriamanitra ny masoandro, ny volana ary ihany koa ny kintana. Fantatsika fa ireo masoandro, volana, kintana ireo dia azo lazaina hoe miantona eny amin'ny abakabaka eny. Efa mba noeritreretinao ve hoe ahoana moa no ahafahantsika mahita ny volana, ny kintana, ny masoandro? Marina fa tsy afaka mijery an'izany amin'ny fomba feno isika noho ny hoe voafetra ny fahafalimasontsika mijery zany, fa afaka mahita amin'ny fomba tsaratsara kokoa isika rehefa mampiasa ny fitaovana izay navelan'Andriamanitra ho azo mitanterahana, ho azo namboarina. Dia izao ny zavatra misy. Mahafinaritra ny fomba nandaminan'Andriamanitra azy ireny, miantona eny amin'ny tontolo izay mety tsy hananantsika fahefana satria eny ambony eny. Ankoatran'izay dia nampahafantarina antsika fa misy ireo planeta izay manana ny lalany avy tsy mifandona. Mazava ho azy moa fa misy fotoana mety misy fipoahana ny amin'izy ireny izay tsy azontsika fehezina fa manaiky sy mankasitraka no anjarantsika manoloana izany. Rehefa jerena mandinika ireo manam-pahaizana dia mahita fa manodidina ny masoandro dia misy ireo planeta izay mihodina eo, ary ao anatin'izany ty tany misy antsika ity. Fa alay ho sary an-tsaina fotsiny hoe ny fafahana izany rindran-damina izany ho azo tanterahana. Efa mba nakatoerana kely ve ianao, naka fotoana nandinika hoe ahoana moa mahaposibla an'izany? Fa Andriamanitra no nanao an'izany. Ary manasanao mihitsy aza, na dia atao aza hoe amin'ny fomba voafetra ihany no anehoan'ny olombelona n'izany toejahatra izany, dia mba midira kely ane any amin'ireny tambazotra ireny ao amin'ny internet dia mba jereo ane ny amin'ireo planeta, zany hoe système solaire izany, dia ahita ianao fa tena zavatra
raha tsy mpanakanto no mandrindra sy mandamina dia hafa misy no mety ho zavatra miseho. Ny fafahan'ny tongotsika mitombona tsara eto amin'ity tany misy atsika ity satria misy hery manitona zany. Ny mpianatra moa de milaza hoe efa misy anarany mihitsy izy io fa izao tsy hoe kory mifoy isika maraina de mitombona eo amin'ny tany ny tongotsika de mety tsara de ilaza isika hoe satria ampy ny lanjako de zay mahatonga ohatr'izany. Misy hery tompoko ary Andriamanitra nametraka azy io ahafahantsika mitombona tsara mbola mijoro ihany koa amin'ity tany izay mihodina amin'ny tenany ity kanefa sady mihodina amin'ny masoandro. Tsy ilaza manao hoe marina zato isan-jato zany sary tantaraina amintsika izany fa amin'ny alalan'ny tatitra izay ataon'ireo manam-pahaizana zany mpandinika ny natiora dia misy azo raisina ny amin'ny herin'Andriamanitra. Zay zany ny tena tiantsika ambara eto. Tsy hoe ara-tsiansa akory zany no ilazana amintsika ny zany zavatra zany eto fa ilazana amintsika fotsiny hoe misy fahefan'ny mpamorona ao mametraka rindran-damina izay tokony ahafahantsika mahita fa misy herin'Andriamanitra maneho izany, miazona izany amin'ny fomba kanto. Andeha ho marintsika manokana ity sehatra iray ity dia ny fahazavana zay raisin'ny volana avy amin'ny masoandro mba ahafahany manazava ihany koa ny alina. Io volana io dia tsy manana fahazavana ao aminy fa mandray ny fahazavana avy amin'ny masoandro izy, fantatsika izany. Koa iny fahazavana zay raisiny iny dia iny no ahafahany manazava ihany koa ny alina izay andalovana. Tsy manazava izany ara-tsiantifika koa isika eto fa mifanohitra amin'izany aza mandray lesona ara-panahy. Ao amin'ny Matio 5:5 de voabara fa isika no fahazavana izao tontolo izao. Zany hoe mandray lesona ara-panahy zany isika tian'Andriamanitra ny andraisantsika lesona ara-panahy avy amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny natiora. Ka raha antsoina isika ho fahazavana izao tontolo izao dia ampatsahivina kosa isika ao amin'ny Jaona 4:12 hoe Kristy no fahazavana izao tontolo izao. Izy ilay Andriamanitra fanehoana ny endrika Andriamanitra tsy hita. Mandray fahazavana amin'Andriamanitra isika dia ilay fahazavan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fahazavana mihitsy mba ahafahantsika manazava ity tontolo misy antsika ity. Raiso fanandramana eo amin'ny ara-panahinao zany satria zany antso ataon'Andriamanitra izany dia miantefa amintsika. Tsy miantefa amin'ny natiora izay mety tsy manana ilay conscience zany na ny fahatsapana manokana, fahatsapana antso, fa miantefa amintsika olombelona izany. Koa tiako ny hitondram-bavaka manokana hoe raha manao ny asany amin'ny mpirindrana ny tompo, raha manao ny asany amin'ny fomba kanto izy, mampiasa ny talentany, de miantso atsika izy ary mametraka fahazavana ao anatintsika amin'ny alalan'ny fahatsapana. Tiany ho zaraina amin'ny tontolo manodidina atsika. Ny fanontaniana de hoe ekeko ve zany? Ekenao ve zany? Tsy manana fahazavana ao amintsika isika fa mandray fahazavana kosa avy amin'ilay mazava, Jesosy Kristy. Ary amafisina araka ny voambara teo fa tsy miresaka lalina akory eto isika ny amin'ny ireo planeta sy ny sisa fa mandray lesona kosa zao mantsy ilaitsika manao fanadihadiana makasika an'ireny mba ahitantsika ny atsara sy ny akanto ny asan'Andriamanitra fa ampitandremina isika tsy ho tratra amin'ny fakapanahy hivavaka amin'izy ireny. Tsy mivavaka mivoarin'Andriamanitra isika fa mivavaka amin'Andriamanitra. Mandray lesona kosa isika ny amin'ny fakasitrahantsika ny asan'Andriamanitra. Koa andeha hoentsika mbavaka izany.
sady ho fitaovana mahomby ampelantanan'Andriamanitra raha teo isika, ho fampitana ny fahatsarany amin'ny manodidina antsika ary ho tehiriziny hatrany ao am-pontsika ane sy ao an-tsaintsika ny fahaiza mankasitraka ny asan'Andriamanitra mahagaga. Koa iroso amin'izany vavaka izany isika, misy vavaka izay mitononona, asaiko manokana ianao mba hiombona amin'izany vavaka izany, hivavaka isika. Isaoranay ianao Tompo ny fafana mbola mankasitraka ny asanao eo amin'ny natiora. Mety misy fahasimbana eo amin'ny fomba fijery. Miala amin'ny vina izay efa nitondranao ity tontolo ity. Kanefa misaotranao zahay raha miantso hatrany ianao mba tonga anay ho fahazavana ity tontolo ity. Aza velanao hitoky amin'ny tenanay izahay, hitoky amin'ny maha-olombelona voafetra, fa ataovy mifandray aminao hatrany izahay manaiky ny fahazavana avy aminao mba hahafahanay ho tonga fitaovana mahomby eo am-pelantananao ny amin'izany fanapareana ny fahazavana izany. Aza velanao amorona ihany koa izahay fahazavana hafa izay azo antoka fa tsy ho tanteraka, fa ataovy matoky amin'ny fomba feno ny fahazavana avy any aminao izahay. Meo anay ny fo mahay mandray izany, fahatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.